Raha mbola ao anatin'ny ady atao amin'ny coronavirus tanteraka isika eto Madagasikara, no indro fa misy aretina hafahafa nipoitra sy mandripakolona ao amin'ny commune Belobaka, faritra Bongalava. Andro vitsy mialohan'ny atombohan'ny fihibohana teto Madagasikara no nanomboka namoan'olona tao amin'ny commune io aretina hafahafa io. Ka daingo sa ino ity mandripaka ity, mitovy mantsy ireo fitrangany. Tena mahery be tokoa ny tazany amin'ny commune misy anena Belobaka satria mamoan'olona maro dia maro izy io. Noho ny antony falaviran'ny toerana, toe-javatra misy amin'izao fotoana izao ny tsy fahampiana fanafody. Saika misy faty mivoaka foana ao aminay isan'andro, vokatry ny tazo. Tena miasa andro aman'alina ny dokotera, tsy matory andro aman'alina izy ireo ary tena reraka ny dokotera satria miasa mafy be ry zareo. Ilay tazo koa mahery dia mahery tokotra, natao le hoe tazo moka daingy le niteneniny vaovao. Tsy fantatra izy ity fa ny fantatra aloha dia hoe tazo mahery ilay any Belobaka ary izay vao omaly misy maty isan'andro miakatra ary ao aminay amin'izao dia ny acte de décès be dia be fa ny acte de naissance miaina. Misy eo amin'ny 5 raha farankely izay. Dia izy io saika le toerana fahatarana fitsaboana no mahafaty ny olona misy eny an-dalana. Misy momba rehefa tsy eo ny dokotera tonga dia atsoromy mandidy dia avotra, fa rehefa mba eo dokotera dia avotra ilay izy. Somary miaka-bidy kely ara ny vidim-panafody satria tena tsy nisy fanafody voatery manafatra ny amin'izay toerana azahoana ireo mpitsabo. Mbola anatin'ny vanim-potoana mampirongatra ny valana aretina maro samihafa isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Hany ka miteraka be raha misy tranga tahaka izao. Tsy misy vahaolana mahatra rahateo hiatrehana ity valana aretina ity raha avy amin'ny fitondram-panjakana.